Ampifaliana topokalasy tompokivavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra Honor TV ho amin'ity Zoma alina ity no manasantsika rehetra hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ireto ary ny lohatenim-baovao. Ivadika diditsy volana raha toka mitondra fanovana ny anteny Merandohol amin'ny LFI. Taratasy fotsy sy stylo ihany no afaka hoentiny ireo kandida filoham-pirenena amin'ny ady hevitra manaraka. Taratasy iray izay natao fotokopy no nampiasain'ny Bianco tamin'ny fampitsoana lavareny natao tamin'ny mpandraharaha Mbola Rajona, mpanolotsaina ny Andry Rajoelina ny vadiny Tale Jeneralin'ny Bianco, izany indrindra ny antony fampiorona sy ny fiazakazahan'ny rarabe tahak'izao. Ataon'ny ministry ny mponina fitaovana iakaran'ny mapara amin'ny fitondrana ny ministera. Izany lohatenim-baovaontsika ny antsiprian'ireny avy hatrany momba ny raharaha politika dia misy idirany amin'ny resaka politika ny raharaha makasika ny mpandraharaha Mbola Joseph Rajona raha ny fanazavana izay noentiny mpisolo vavany tamin'ity androany ity. Karazana fampirorona sy fampetsoana azy isaky ny metsika no natao teny anivon'ny Bianco. Fantatra ihany koa fa antota taratasy iray ihany izay teny anivon'ny samifina moa no ampiasain'ny Bianco mandritra amin'ny fampetsoana ny Mbola Rajona ary io antota taratasy io ihany no atao fotokopy na hoe dika mitovy zany mba ahafahana mampiantso an'ity mpandraharaha ity. Rara taloha ihany noho izany no nampiasain'ny Bianco hatramin'izay fa tsy misy antota taratasy vaovao izay ny ampetsoana azy tao anatin'ny fotoana maharitra. Dia horantsika ny fanadihadiana makasika an'izay hoe ny tantely raben-dalana sy tiavana rakotondrina. Manoloana ny fampiantsoana indray ny mpandraharaha Mbola Rajona omaly teny amin'ny Bianco dia efa nampafantatra ny mpisolo vavany mialohan'izay sy omaly fa any amin'ny toerana lavitra ny tenany ary tsy tonga amin'ny fotoana nolazainy io. Rehefa tonga teny amin'ny Bianco ireo mpisolo vava ireo omaly nitondra ny antota taratasy rehetra sy nitondra fanazavana dia ny tabataba avy hatrany ary napakapeo ny Tale Jeneralin'ny Bianco. Nanambara ny mpisolo vavan'ny Mbola Rajona androany fa taratasy iray ihany avy eny anivon'ny samifina no nampiasaina amin'ireo fampiatsoana Andriamatoa Mbola Rajona ka fotokopian'ilay taratasy no nampiasaina tamin'ny fampiatsoana azy ny 12 ny volana Desambra sy omaly 14 Desambra. Noho izany raha taloha ihany ity fa tsy misy zava-baovao. Atsoina hoe acte de saisine. Iny acte de saisine iny no ataontsika hoe maniraka lay manam-pahefana manatanteraka raha na asa anankiray. Raha amin'ilay dossier voalohany izay efa eo am-pelantanany ny mpitsara-panao fampitorana amin'izao fotoana izao, ny acte de saisine amin'ny Bianco dia rapport nataon'ny samifina tamin'ny taona 17 izay rapport nataon'ny samifina izay dia nanaovan'ny Bianco ilay antsoina hoe rapport de première information mitondra ny laharana fa 500 T tsipika 17 dia nataony fampitorana, nataony fanadihadiana dia nalefa tamin'izany fotoana izany any amin'ny chaîne pénale anticorruption ilay dossier. Iny dossier lasa any amin'ny chaîne pénale anticorruption iny ilay eo am-pelantanany ny mpitsara-panao fampitorana amin'izao fotoana izao. Dia ankehitriny ny photocopie an'ireo acte de saisine ireo, izany hoe ny photocopie an'ilay rapport ny samifina sy ny photocopie an'ilay rapport de première information izay efa lasa any amin'ny dossier any amin'ny pelantanany ny mpitsara-panao fampitorana amin'ireo photocopie ireo indray no nosokafany Bianco dia nanaovana fanadihadiana vaovao, nanaovana enquête vaovao dia ao anatiny ny ataontsika hoe dossier vaovao iny no nanaovana an'ilay perquisition teny amin'ny tranon'Andriamatoa Mbola Rajona sy tany amin'ny toeram-piasany. Raha dika tsotsotra dia hoe fitoriana anankiray dia rehefa lasa any amin'ny fitsarana dia nampiasainy ny manam-pahefana indray ny photocopie an'ilay fitoriana ientsona tsy ankiato an'ilay olona izay efa any am-pelantanany ny
fitsaranana. Fantatra izao fa mpanolotsaina ny Andry Rajoelina ny vady ny tale jeneraly ny Bianco ka noho izany indrindra no antony izao fampirorona sy fiazakazahany raharabe toy izao. Tena gaga eto maheno an'izany zavatra lazainao zany, tsy fantatro ny fahamarinana fa androany vao naheno an'izay fa ozy aho hoe raha marina tokoa izay nolazainao teo zay averiko entre guillemets hoe mpanolotsaina ny lotoa Andry Rajoelina ny vady ny tale jeneraly ny Bianco, averiko hoe raha marina zany dia everiko fa anisany manazava io harcèlement rehetra mahazo an'Andriamanitra Nirarajona io izay zavatra zay averiko hoe raha marina izay. Ny zavatra niteneniny nahatonga n'ilay DG nitabataba aloha tena tsy fantatro mihitsy satria na dia miarahaba nataony amin'ny rahalaza totseniny fa avy hatrany dia nitabataba ary averiko hoe nitabataba mafy satria na ny mpiasa tao ny Bianco tao amin'ny rihana ambany iny aza dia nivoaka ny ankamaroany mijery azy. Ny zavatra niteneniny dia tsy dia tsaroko tsara fa misy mifarana zany dia vazavaza mafy aloha mifanaja tamin'ny fotoana inona no tsy nanajany avocat ny Bianco, na tamin'ny fotoana inona no tsy nanajany avocat ny DG ny Bianco ao anatiny ty raharaha ty, fa tsy piko tsara fa na dia ny fotoana azy fotoana omena mbola tsy tara izay mirahalahy na dia ohatry hoe 10 minitra azy tamin'ny fotoana nomeny Bianco tsy misy angamba antony tokony mitabatabana ny avocat hoe aloha mifanaja fa miasan'ny avocat ny ataony dia everiko tsisy antony tokony mitabatabana le izy fa raha marina ny teny mpanao-gazety teo dia angamba mety izay no antony nahatonga azy nafanafana sary. Fantatra fa efa eny anivony ny tribonaly misahana ny ady amin'ny kolikoly ny fanadihadiana nataony Bianco ary mbola tsy namoaka ny heviny ity rafi-pitsarana ity. Ny nahagaga nefa dia ny nasahiny ny tale jeneraly ny Bianco ny laza sahady fa misy ny vesatra anenjehana ny mbola rajona. Hitantsika eo ihany ny toyan'iny raharaha iny fa eo amin'ny rafiny politika dia ho atsaraina ny ady hevitra izay ifanatrihan'ireo candidat roa tonta izay hiatrika ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay atao eo anivon'ny fahitalavitra nasionaly sy ny radio-pirenena ny alahady ho avy izao. Vokatry ny fitarainana avy amina candidat sy ny olon-tsotra moa no entina ndraisan'ny siny an'izao fanapahan-kevitra izao. Ho atsaraina araka izany ny ady hevitra manaraka raha oharina tamin'ny ady hevitra izay natao farany ny alahady lasa teo iny. Anisan'ny fanatsarana izay fantatra ohatra dia tsy azo ny candidat hiatrika ny ady hevitra amin'ny lahady ho avy izao zany ny mitondra zavatra hafa akoatra ny penina sy ny taratasy fotsy, tsy afaka hitondra inonina zany ireto candidat anankiroa izay hiatrika ny ady hevitra amin'ny alahady ho avy izao ireto. Andeha hoarantsika ny fanadihadiana hoentiny Jenita Soalalahina sy Afotra Lalaina. Maro fitarainana voan'ny CENI avy amin'ny olona maro samihafa eo amin'ny tsy fahatombanana hitan'izy ireo nandritra ny ady hevitra nataony candidat hiatrika fiodinana faharoa faranteo. Nisy arak'izany ny ady hevitra nataon'ny CENI sy ny solotenan'ny candidat omaly ka ireto avy ny fanitsiana tapak'izy ireo nandritra izany. Aharitra adiny roa sasany ny fanatrehana, tsy azo andreo candidat ataony mitondra tonta-taratasy na dia kely aza na finday aza dia tsy azo ampiasaina. Taratasy fotsy ihany sy penina no hita eny ampelantanan'ny candidat mandritra ny ady hevitra. Mahakasika ireo mpanatrika kosa dia voafetra ho 720 avy isaky ny candidat miaraka amin'ny mpiambiny ny isan'ireo mpanatrika. 10 ny solitena avy amin'ny CENI, 20 kosa avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Tsy afaka mivoaka amin'ny ireto lohateny manaraka ireto ny lahadinika resahana. Voalohany ny vinam-piarahamoniny candidat, ny lafiny ara-politika, ahoana ny firafitry ny gouvernement tian'ny candidat ho atsangana raha toa ka lany ny filoham-pirenena izy. Eo ihany koa ny resaka kolikoly ary ny fampihavana pirenena. Ahoana ihany koa ny fomba naovan'ny politika tsy afangaro ny fivavahana. Fa eo ihany koa ny politika ny vola, fambolena, fiompiana ary ny asa, sy ny lafiny fanabeazana,
fa eo ihany koa ny miralenta izany hoe raha misy mangataka hifanambady ny mitovy fitaovam-pananahana na koa hoe lahy samylahy na vavy samyvavy dia manaiky izany ve izy ireo. Anisany horesahana amin'io koa ny tontolo ny fanatanjahantena kultoraly sy ny haino aman-jery ary fanontaniana avy amin'ny vahoaka izay tsy mivoana amin'ireo lahy dinika ireo. Ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo no mandray fitenena voalohany ary ny laharana fahadimy amby roapolo no mamarana ny fitenenana. Amin'ny lafiny politika izay ihany antoka tanteraka ny mangarahara ny seny eo amin'ny fifidianana filoham-pirenena fidinana faharoa ny fahasivy ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao manodidina ny 310 isan'ireo fikambanana izay mpanara-maso ny fifidianana ho avy eto an-toerana izay mpanara-maso moa avy any ivelany fa misy ihany koa ny avy eto Madagasikara fa io ihany koa ny fahafahan'ny kandida manindry solitena ao anatin'ny CRMV izay anara-maso amin'ny fifidianana efa mihoatra ny voalazan'ny lalàna ny fiantohan'ny seny ny mangarahara ao amin'izay fihodinana faharoa izay mba hisian'ny fifampitokisana araka ny fanazavana izay noentiny izy ireo jenita sy lalaina sy afitra lalaina hatrany. Betsaka ireo kia nazon'ny seny tamin'ny fihodinana voalohany ka namafy ny fiantohanany mangarahara izy ireo amin'ny fihodinana faharoa ity. Misa 430 nisandre mpanara-maso fifidianana avy eto an-toerana sy avy any ivelany nazo lalana amin'ny seny anao izany fanaraha-maso izany. Eto Antananarivo no tena betsaka ahitana azy ireo sy eny amin'ny faritra atsimo. Mandritra ny fanisambato dia tsy ny avy amin'ny seny intsony sy ny fokotany no hanao fanisambato fa ireo delegen'ny kandida no hanindry izany mba hisiany ny fampitokisana. Azo olona hafa ihany koa no manokatra ny biletiny tokana, hafa ihany koa no manonona azy. Ary tsy maintsy atodika tsara amin'ny vahoaka ny biletiny tokana sy ny sony roa avy aoriana. Tokony hanendry solon-tena isaky ny SRMV ihany koa ny kandida miaraka amin'ireo mpitsara dimy natokana hanisavato amin'ny disampana ity. Zava-dehibe mora toka manana solon-tena isaky ny mpirom-pifidianana izy ireo fa mbola sarotra izany satria mahatratra 2,740 ny isan'ny biro fandatsaham-bato manerana nosy ka mety tsy hafeny izany ny isan'ny solon-tenany kandida. Raha tsy manana hoentomana afaka hanendry délégué de vote isaky ny biro fandatsaham-bato 24 852 ary ny kandida no ny vola mety tsy ho ananana sy ny olona mety tsy ho feno dia zao iangavianay zany farafaratsy ny mba manana olona 9,0 kosa aiza ny olona ilatsaka filohan'ny republika dia tsy hanana olona 9,0 ve nahoana 9,0 satria 9,0 ny isan'ny SRMV eto Madagasikara. Mba manendrey zany ny olona ray kosa eo anivon'ny SRMV. Rehefa tsy nanana olona ianao tany amin'ny bureau de vote dia mba tonga avy amin'ny SRMV satria ho tonga eo ihany koa ny PV isaky bureau de vote rehetra manerana nosy. Miantso ihany koa ny seny mba hanendry ekipa ny kandida tsirairay ho tonga eny amin'ny seny alarobia manomboka ny andro ny fanisambato. Omena fitanànan-tsoratra izy ireo mba hahafahany mampitavy hatrany amin'ny vokatra izay voakan'ny seny, ny vokatra eo am-pelantanana. Ary afaka mitondra fanamariana izy ireo rehefa hitany fa tsy mifanaraka amin'ny antotanisany navoakan'ny seny no hitan'izy ireo. Miantso ny olom-pirenena moa ny seny mba ho saro-piaro amin'ny safidiny ka hanatrika ny fanisambato ary azony tsirairay atao ihany koa manatitra izany avy amin'ny fokotany ka hatramin'ny SRMV. Hoentitra amin'ny fanaraha-maso ireo tsy fanaran-dalàna mandritra ny fifidianana ihany koa nisy ny raha ny fanazavana izay noentin'izy ireo tamin'ity androany ity ohatra amin'izany ny fanaovana osika sy ny fifidianana ny safidy-bahoaka fa eo ihany koa amin'ny fandokotonana amin'ny vato mavolamandy sy sazy hatrany amin'ny 5 hatrany amin'ny 10 taona an-tranomaizina moa izay tsy fanaran-dalàna izay raha ny fanazavana izay noentin'ny seny hatrany azahoana sazy ihany koa tsy ahafahana mifidy sy tsy ahafahana milatsaka ho filoham-pirenena ao anatin'izay 5 hatramin'ny 10 taona izay tsy nitasy ho lalaina sy afitra lalaina. Melohany lalàna 2 taona ka hatramin'ny 5 taona tranomaizana ny fanaovana osika amin'ny fifidianana. Voafaritra ao anatin'ny lalàna ny teny mandratra ny fanaratsiana nataon'ny samy kandida dia azahoana lamandy avokoa izany rehetra izany. Tsy azo ekena intsony ny fifidianan'ny olona iray raha toka tsy ahitana famantarana fa tena izy tokoa ilay mifidy. Ohatra amin'izany ny kara-panondro, fanomezan-dalana mamily fiara sy ny pasipora. Tsy azo ekena kosa ny karne fanamarinana izay ampiasain'ny olona eny ambanivohitra ireny anatanterana izany fifidianana izany. Mba tsy isian'ny olona hifidin-droa dia takiana ny fanaovana rano mainty eo amin'ny ankipet-tanana izay tsy maty fafana anatin'ny 2 andro. Ireo olona rehetra izay manao fihetsika
hanakanana ny hafa tsy andajabato na manao fihetsika izay mety ampivily ny fahamarina ny safidy ny fidy dia sazinana ao anatin'izay ohatra le fanotokidinana ny resantsika teo ny amin'ny PV fanovana ny PV fanotokidinana ny fanisambato mampiditra tranomaizy ary mandovola indroa avo eny nylay nividiananao na ny namarotanao an'le vato ianao ary tsy mahazo ny fidy na milatsaka fidiana mandritra ny 10 taona zay ny atao anatin'ny andininy midika ho firesana tsy kombakomba raha manaiky olona iray andatsabato ny tompona andraikitra eo amin'ny biro fandatsambato nefa tsy mitondra famantarana manokana ny mpandatsambato ankoatra ny karapividianana. Ivatika lafomba vao hafa isika mitoetrany ny fitokonana izay ataon'ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny-ponina atamin'ity androany ity. Anambaran'ireto mpiasa ny ministera izay mitokona ireto ihany koa fa tsy marina ny filazan'ny ministra izy ireo Ramatoa Irma Naharimamy Lucien fa mitoetrany zany ny asa eo anivon'ny ministera satria no amafisin'izy ireo androany fa tsy miverina ny asa eo anivon'ity ministera ity raha tsy misy ny famalina ny etahitan'izy ireo momba izay fangararana amin'ny fitantanana izay indrindra moa fa niresaka vola izay anaovany Ramatoa Irma otohatra fikarana ao amin'ny antoko mapara fotsiny izany ministera izany. Efa nametraka fitaraina mantsy izy ireo teo aloha ny fanazavany fa tsy nisy ny haino nanatrika izay fitokonana izay Jenitas Walalaina sy Avotra Lalaina. Ataon'ny Ramatoa ministry ny mponina Naharimamy Irma Lucien fitaovana politika ampiakarana ny mapara eo amin'ny fitondrana ity ministera ity. Tsy mbola nisy mantsy ny famondrana mpiasa ECD hatramin'izay raha nambaran'ireo mpiasa fa amin'izao kasain'ity Ramatoa ity esorina ankolaka izy ireo ka hosoloana olon'ny mapara izay ve le fanovana nondra indrena teny amin'ny 13 Mai raha tsy ahivina mantsy dia isan'ny solombavambahoaka nanao fitakiana teny amin'ny kianjan'ny 13 Mai tamin'ny 2020 ny volana avril ity ministra ity. Mitaraina nefa ireo mpiasa amin'izao fotoana izao fa ataony tantely afatrakotra ny fisantanandrara tsy misitraka ny zonontsony ny mpiasa ary betsaka ireo tombontsoa madinidinika tokony ho an'ny mpiasa izay tsy hita intsony. Tsy hijanona ny fitakiana raha tsy misy fijerena manokana mahakasika fitakiana maromaro nataon'izy ireo raha nambaran'ireo mpiasa. Tsekenay no fanesorana ECD anakivaly menadary zareo reo. Tsekenay ny tsy fanajana ny administration ato amin'ity ministera ity satria tsy mipetsaka tsony zany eto. Tsy ekena ihany koa ny fanaovana kiatrano atrano ny fitantanam-bola ato amin'ny ministera mangataka izay apartao amin'ny direction ny crédit esan'ny direction technique fa tsy membre staff ny ministre no mandeha manao ny asan'ny technician nefa tsy hainy akory ny asan'le technician. Raha nanao fanambarana ity ministra ity dia lazainy fa misy ambadika politika ny fangatan'ireo mpiasa mitaky ny marary azy. Lazainy fa efatra amin'izay no efa nisy ny olany. Raha nambaran'ireo mpiasa nefa ny aratsy hatrany ny fitantanandrara ny evon'ity ministera ity hatramin'ny naty eo azy. Izy mitsy arak'izany no manao fitaovana politika ity ministera ity. Misy aza ny asa tokony ho ataon'ireo anivon'ny fitantanandrara dia omena olona hafa mba hitadiavana tombontsoa manokana. Mahakasika ilerangany isintona micro n'ireo mpanao hetsika omaly dia fantatra fa tompona andraikitry ny arofenitra ny Ramatoa ministra itiranga ity ary efa zatra manambatra fahefana saika mbola hanao amboletra andrava ny hetsika izao. Anankiray tokony ditolona ty tokoa fa ny mpiasa rehetrarehetra eto ambony ministra. Isary anao azafady lina manontany anay tompoko zay no mpiasa amin'ny ministera ato tsy misy olo-kafa manontany anao zay izay mbola entina nanaovana anay zao tsy ekenay zao.
toy ireny moa zany ny fomba ny ekipany mapara sy ny namany zany rehefa mahazo fahefana tsy na mampatsiaro fa anatina tetezamita kely isika am'izao fotoana zao a kanefa dia ny antoko mapara moa zany mahazo an'iny ministerany mponina iny a zareo no tompon'ny tanàna anazy ny vola anazy ihany koa ny fahefana ka dia salamyreny fijaliana izay miatra n'ireo vahoaka malagasy madinika miasa eny anivon'ny ministera anjarasika tsirairay avy no mitsara ho an'ny hoavin'ny Madagasikara indrindra fa am'izao fifidianana izao toizatsika ny fampanambavao nisy ny fepetra manokana izay noraisin'ny fokotany amin'ny fizarana ireo karapifidianana izay tsy voaray an'ny tompony nandritra ny fifidianana filopirenena fiodinana voalohany zay tsika farany teo iny zany anisan'ny fepetra zay noraisin'ny fokotany ohatra ny fitetezana ny tokantrano tsirairay avy mba ahafahana manome zo ho an'ny voaka malagasy amin'ny fifidianana ho tosaitsika ny fahasivy amby folo ny volana desambra ho avy izao nanao ny fanadadiana zay nitasy ho lalaina sy afitra lalaina saika teny amin'ny birao fantatsambato avokoa ny olo-pirenena sasansasany nijery ny karapifidianany tamin'ny andro ny latsabato tamin'ny fiodinana voalohany iny niezaka nanarina izany lesoka izany ny seni ka nanentana ireo birao piokotany tsirairay izara ny karapifidianana isa-tokantrano afaka 5 andro moa dia higadona ny androm-pifidianana ary efa saika navita nanatitra izany karapifidianana zany avokoa eny amin'ny tompony eny anivo ny fikotana ary tsy ho avoaka intsony ho an'ireo karapifidianana an'olona efa maty raha ny eto amin'ny fokotany be firetanana fotsy manokana dia 700 ireo tsy nahazo karapifidianana tamin'ny fiodinana voalohany ny tety isam-baravarana izy ireo nanatitra izany ka 90 no mbola tsy tonga eny amin'ny tompony amin'izao fotoana izao nahazo toro marika avy any amin'ny seni zahay dia mizara avy hatrany mbola misy moa ny ambiny tamin'le fiodinana voaloha dia mamaraparana kely ngambany eo amin'ny mpolo isy eo sisa ny olona maty no nisy dia ny olona tsy voasoratra ohatrany ahoana zany fepetra nyraisanareo amin'le karapifidianana ho an'olona maty nampriminay ary dia selena mihitsy manao fanetanana indrindra moa ny atao mifokotaniko dia tsy ny fokotaniko rery ihany koa fa ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy hoe sosy adidy io anova ny tantaratsika io fifidianana ty na iza lany eo na iza dia manentana hoe tonga avy-daholo mamita ny adidy adidy lehibe ankinan'ny fampandrosoana ny firenena ny fifidianana ny filoham-pirenena ka mbola manentana hatrany ny tsirairay hijery ny anarany sy hiaka karapifidianana eny anivon'ny fokotany mba havitamita ny adidiny ivadika etsy amin'ny anteny mira-pirenena isika ireo sonam-boka moa no tompony teny farany makasika ny fandanina an'ilay volavolan-dalàna mifeny teti-polam-panjakana ho ampiasaitsika ny taona 7 sy 20 ao avy zao saingy raha misy kosa nefa ny tsy fanekeny eo anivony antemirandolona ireo fanitsina izay noentiny teo anivony antemira-pirenena dia olanina amin'ny alalina ny didy itsy volana izany ity moa dia raisina mandritra ny filan-kevitry ny minisitra raha ny fanazavana zay noentiny ireo solo mavim-bahoaka androany anjaminano menjanary sy rivo rakotonirina tsy afaka hiveriny anivony anteny mira-pirenena intsony ilay lalàna amin'ny fenitetim-polam-panjakana 7 sy 20 no ity lalàna ity izay nasiam-pantsiny tena anivony anteny mirandoolona no izany dia amin'ny lalany didy itsy volana raisina mandritra ny filan-kevitry minisitra ihany no ahafahana mandany ity tetim-polam-panjakana ity raha tsy izany dia ho sahirana izay filoha hitantara ny firenena manaraka eo tapitra androany ny fivoriana ara-potoana teny amin'ny lapan'ny anteny mira-pirenena ka tsy afaka atao intsony ny mameritra mandinika ity volavolan-dalàna mifeny tetim-polam-panjakana 7 sy 20 ity saingy raha ny toejava misy ankehitriny izay iana amin'ny firenena dia ho sarotra indray ny anaovana fivoriana tsy ara-potoana izay lalana tokana ahafahana mandany ity lalàna ity eny anivony anteny mira-pirenena zany hoe araka ny lalam-pandroenana zany raha ohatra ka misy tsika zao anatin'ny atao hoe la session budgétaire zany hoe mikasika ny fivorim-be momba ny teti-bola sy ny vola dia araka lalam-pandroenana raha ohatra ka mivezivezy eo le izy miala ty aminay dia tsy eken'ny anteny miran-dolona dia miverina ty amin'ny anteny miram-pirenena indray dia raha makany miverina amin'ny anteny miran-dolona dia ny solo mavamboaka ny anteny miram-pirenena ny tompony teny farany zany hoe izay ny tompony teny farany kanefa noho ny tsy fisian'ny fotoana ny amin'ny satria tapitra aloany ny fotoam-pivoriana dia noho izany tsisy tsony zany ny mbola hiverenany hoe andinihany io aty satria raha miverina ty io dia tonga dia zay zavatra tapahanay ity no
tsy maintsy izy tsy maintsy lanio zany hoe tiako tenenina dia nanao zay napakatra o efajato tapitrisa ariary ny CLT zay tantaninay raha ohatra ka eo amin'ny 500 tapitrisa ariary ho an'ny solomavomboka anankiray ary 300 tapitrisa ariary ho an'ny solomavomboka anankiroa dia iny moa zany tsy niekendry zareo tany iny dia eo koa ny resaka vola ny makasika ny jirama subvention satria na ny soranay 50 milliards d'ariary ny vola raha ohatra ka 255 milliards d'ariary ny volan'ny subvention jirama dia nanasorana 50 milliards d'ariary dia ny volan'ny chef-pokotany zany napakarina ny volan'ny commune napakarina nikatona tamin'ny fomba ofisialy androany moa izay fivoriana ara-potoana ty amin'ny antenimieram-pirenena izay ary tsara ny manamarika efa nandritra amin'ny fivoriana tamin'ity herinandro ity dia zara raha nisy solombavambaoka tonga nivory teny amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena raha tamin'ity androany ity ohatra dia zara raha nisy 5 ireo solombavambaoka tonga teny an-toerana. eo amin'ny lafin'ny politika manohana ny candidat Marc Ravalomanana alarana fa 520 ny agronome resy lahatra izy ireo amin'ny programanasa sy ny atrafam-pandrosoana izay hoentiny ity candidat ity afa eo ihany koa ny amerenany ny fodrafitrasa sy ny fandriam-panemana ary indrindraindrindra ny fitsinjaram-pahefana tena izy izay hoentiny candidat alarana fa 520 Marc Ravalomanana tantely raha be ny lalana sy tiavina rakotondrina. Tao anatin'ny 20 taona dia titra efatretsy no nozaraina noho ny rafitry ny fananantany efa nolovaina tamin'ny fanjanahantany izay nadika tamin'ny teny malagasy. Tamin'ny taona 2020 no nisy sanikitika io rafitra io. Tamin'ny andron'ny filo Marc Ravalomanana no nisiny ny bif na ny birao ifotony fananantany ka tokony hotohizana izany satria dia 5 sy 1 alina ireo tany voasoratra tamin'ny malagasy rehefa nisy ny bif. Maro ireo fotodrafitrasa efa vitany candidat laharana fa 520 toy ny lalana izay azahoany ny tantsaha-tombontsoa ahamora ny fivarotana sy ny fizivezen'ny vokatra. Entin'Andriamatoa Ravalomanana no manana chance indrindra hampandroso any Madagasikara. Resy lahatra zay amin'ny programanasa narosony ary ny fanampy tamin'ny komity ny candidat Ravalomanana tamin'ny fanatevena izany. Koa miantso ny tantsany agronome ifidy ny candidat Marc Ravalomanana laharana fa 520 fa izy ihany no afaka mpandroso sy mendrika hitondra ny firenena. Madagasikara taparay sy analamando ribibidy de manombotra ho anao grande finale goavana alahady 10 Desembre 2021 ao amin'ny Kianjabiany Mahamasina amin'ny foroa Wolks Anusbe ifandona amin'ny Tamia Ilanvaty amin'ny ray ratolakanto grande finale ny poule A 15 familles bory sy Matadorea Anuspatran amin'ny telora grande finale ny poule B USK sy TFM Ankasina isy artiste sangany maro hoady anafanany lalao Black Nadia Tansme Stéphanie Gas Lady invité spécial Beg Tungava maro fa tsy misy veti-pidirana Panangana fa tsy mpandrava isika anatsara ny fiainanao idady tonga ny fotoana ifidiananao ny mpanangana ianao koa efaona didinao sarobidy ny safidinao arovy ny safidinao tsy sandaina vola ny safidinao 20 Desembre Marc Ravalomanana fidiko fiditsika laharana fa 520 Mas amtadid Fisike faleonina na kubaka mbavas mangi
tian'izao dia marino ao anaty lisy mpifidianana eny amin'ny fokontany ny anaranao. Alohan'ny sokafan'ny birao fandatsaham-bato amin'ny anora maraina dia mila olona roa atao atsapaka avy amin'ireo 10 membra ny bureau de vote. Ataon'ireo membra roa vita tsapaka soni ivony bileta tokana ka atao 10 isa dia manisa sy manara-maso ireo fitaovana voaray mialohan'ny fifidianana ao anaty bureau de vote ireo délégué indrindra amin'ny bileta tokana ka soratana anaty PV avy hatrany izany. Ndao ilahatra tsara sy ilamina isika mpifidy mba ho voara-maso tsara mombamombantsika. Ireo andraikitra ireo 10 membra amin'ny bureau de vote. Mampanao atsapaka ilay olona roa manao soni ary tompona andraikitra amin'ny filaminan'ny fandatsaham-bato. Raha misy osika na halatra ao anaty bureau de vote dia ny filoha ny tompona andraikitra voalohany amin'izany. Ny filoha lefitra manampy ny filoha. Ny asesera voalohany mila fahamalinana misava ny karapanondro ao anaty lisy mpifidianana. Ny asesera faharoa manolotra ny bileta tokana, ny sekretera mameno ny PV sy manao double ny soni amin'ny mpifidy. Marina fa membra amin'ny bureau de vote telo no présent vao afaka miroso amin'ny fifidianana. Ny andraikitra ny délégué mitondra balitra mavokely manara-maso akaiky ny fizotro ny fifidianana sy fansambato ka tsy maintsy mifanatry tava ny délégué sy mpandatsabato eo amin'ny urna fa tsy mifampiambo ao anaty bureau de vote. Amafisina fa ny andraikitra ny délégué indrindra ny miaro ny zoso ny tombotsoan'ny candidat ao anaty sy manodidina ny bureau de vote. Rehefa ifarana ny fifidianana amin'ny 10:00 ka mbola misy mpifidy milahatra dia aorina avy any aoriana ny karapanondro sy ny kara-pifidian'ireo mpifidy ary mandroso tsirairay manefa ny adidina izy ireo. Eo ihany koa dia efa afaka manendry mpanisa vato roa isaky ny délégué. Ny fanomanana ny fansambato dia atao ampilaminana tsara ka atomboka amin'ny fansana ireo mpifidy nanao soni ao anaty lisitra ny isan'ny bileta tokana anaty urna sy anatin'ny bileta tokana tsy ampiasaina ary faritana mialohan'ny fansana ny vato ny atao hoe vato maty sy vato fotsy. Avela isolo tena pomba ireo candidat hiditra anaty bureau de vote vao atomboka ny fansana. Tsy tokony isolana ny fansambato raha aseho tsara ireo mpanatrika ny recto verso isaky ny bileta tokana. Aorian'ny fansambato kitapo plastika enina no asiana ireo atota taratasy na akasika ny fifidianana. Makany amin'ny SRMV alefa ao anaty fitanana ny soratra, taratasy manokana fitarainana na fanamariana na fanamafisana ataon'ny délégué dia taratasy fanamarinana ny isam-bato ataon'ny mpanisa vato amina bileta tokana. PV sy fanamarinana isam-bato makany amin'ny HCC arona plastika faharoa. Tahaka izay ihany koa ny makany amin'ny CENI arona plastika fahatelo. Arona plastika fahaefatra, fahadimy ary fahaenina makany amin'ny CED sy ny ministerany an-tany. Marina fa tsy azo sokafana ireo raha tsy any amin'ny ambaratonga andefasana azy. Délégué manao fitarainana na manamafy ireo zavansiona nandritra ny fifidianana. Alefany amin'ny SRMV anaty valopy voalohany na alefa mitokana miaraka amin'ny PV aty amin'ny K25. Ny sekretera ny birao fandatsaham-bato mameno andro sisa no isaina dia alovany tantara sika e faradoboka arahana amin'ny candidat larana fa 5 marka ravalimanana sabotsy 10 desambra 24 avy zao eny amin'ny kianjabeny mamasina manomboka amin'ny ray ora ny fotoana ho avy eny ireo mpanakanto mpanoana sitrapoandady bodo tansimena blak nadia ambondra shaine stéphanie samuel mario minidonia mija rakiki tempoge chantal quick air puissance marion alson gotlib rajao oblak ariane sharon dj natal isokatra amin'ny valomaraina ny vavahady mpanangana fatsi-pandrava isika mandresy tady mandresy isika tongava daholo fa faradoboka io a manakory on RTV manolotra anao Zumba Rainbow miaraka amin'ny groupe 1 2 3 Décembre en Petit Palais Mamas na manomboka folo ka hatramin'ny 20. Yo! Valera Valera Zandre Misandre Sikni Madera La musique ni nai foti wera wera
toizantsika ny fampanamba vao amin'ity alina ity afapo tamin'ny valiteny noentin'ny gouvernemanta sy ny mpikambana ao aminy moa ny akamaroan'ireo solomamoaka izay tonga ny vory ty tsy anivon'ny lapan'ny anteny miram-pirenena tamin'ity androany ity satria dia saika voavaly avokoa ny fontan'ireo solomamoaka mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny sosialim-bahoaka indrindra ny fitandrona ny filaminana eny anivon'ny lalam-pirenena sy ny fanafiandalo maro samihafa nandritra ny fifanatrehana teo amin'ireo solomamoaka sy ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta tamin'ity androany ity moa no nafana noentiny anjamina nomenjanary sy rivotra kotonirina ny lazan'izany vaovao izany. Ny fanontaniana mahakasika ny fitandrona ny filaminana mandritra ny fifidianana sy neny amin'ireo lalam-pirenena ary indrindra mahakasika ireo asandahalo any amin'ny faritra ny tena nisongadina nandritra ny fifanatrehana ny mpikambana amin'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka androany. Ankoatra ireo fanontaniana samihafa mahakasika ny fanabeazana sy ny fitrandrahana renan'Kibony tany ary ny fijerena ireo mpanao asa tanana malagasy sy ny fijerena ny Karaman-Joseph Bokotany. Nilaza ireo ministera voakasika efa misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny telo tota dia ny ministera amin'ny filaminam-bahoaka, filaminana anatiny ary ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmeri-pirenena ary efa misy ny fepetra raisin'izy ireo mahakasika izay fitandrona ny filaminana izay. Dia ohatran'izay koa anao mahazo tombona satria dia mahazo renfort foana anao aingana rehefa misy ny alatromby eo aminao voandroany zao avy nazo tatitra fa dia mandalo any aminao any zao ny commandant ny FGN miaraka amin'ny renfort maromaro anao an'le falepalemana mivatry ambosary atsimo iny. Ankoatra izay, isan'ny fanontaniana ny antefa tamin'ny ministry ny Atany ny mahakasika ny karabe-fidianana sy ny fangararana amin'ny fitantanana ireo fanampiana arabola ataon'ny fanjakana an'izay milan'izany. Nareo solombavam-bahoaka rehetra satria dia nitondra ny teny mpiara-miasa aminay. Izay moa ireo mpiara-miasa aminay ireo dia ny chef Bokotany satria marina tokoa fa dia raha ny tsy azo lazaina hoe karamakory le izy fa dia kely raisiny zareo koa dia izay misoroka raporatsainanareo. Ny voalohany aloha dia ny voalaza ny député avao solombavam-bahoaka avao avaradrano eny tompo voarainy zareo tokoa ireo vola tokony ho an'ny zareo omaly. Izany hoe hatramin'ny volana septambra izy iny tompoko. Dia ny aorianan'izay izany hoe manomboka volana oktobra indray efa niala tao ministerany Atany tamin'ny 30 novambra dia mino fa afaka amin'ny vitsivitsy raha ela indrindra indray zany dia ho voaray ihany koa zany ny aorianan'izay. Toy izany ihany koa tonga dia ampiarahako ho antsika ao amin'ny tany Asisy marina mihitsy ny voalazanao. Nilaza ireo solombavam-bahoaka tonga ny vory fa afapo tanteraka tamin'ny valiteny nentin'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta satria dia saika nahazo mbaliny avokoa ireo fanontaniana izay napetraka. Afapo satria afaka ny valampatra tsara amin'ny fanontaniana. Izany hoe izay moa somary vitsivitsihany ny solombavam-bahoaka dia tsy niferana mihitsy ny atao hoe ny fotoana izay resahanay nionana tamin'ny andramatoa premier ministre lehibe ny gouvernemanta sy ireo membre ny gouvernemanta. Izany hoe afapo zany nanara-po tanteraka satria sady voaresaka atao hoe mahakasika ny tontolon'ny fifidianana, mahakasika ny izay tsindry mety hita amin'ireny fifidianana ireny, eo koa ny mahakasika ny raha ataontsika hoe ny fiantraika mivantana amin'ny mahakasika satria ny asan'ny solombavam-bahoaka dia manara-maso resy lavitra tanteraka tamin'ny fomba fiasa sy ny fandraisana fanapahan-kevitra izay nataon'ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fotoana ny tantanan'ny firenena ireo mpiara-miasa akaiky aminy tamin'izany fotoanandro ny tantanany any Madagasikara izany indrindra moa fa ireo mpikambana tao anatin'ny gouvernemanta tamin'izany fotoana izany. Izy ireo moa dia nanao fanambarana tamin'ity androany ity ary hananamafy ny fanomanan'izy ireo hatrany an'ity kandida filoham-pirenena mitondra ny larana fahatimy amby roapolo ity ao anatin'izao fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izao. Anjaminana Menjanary sy Rivo Rakotondrina.
na dia efa kaikaiza ny fotoana naovana ny fifitianana fihodinana faharoa dia tsy mitsaha mitombo hatrany ireo olona na fikambanana manohana ny kandida Marc Ravalomanana. Tamin'ity androany ity dia nanao fanambarana ireo ministra mpikambana tamin'ireo gouvernementa teo aloha nandritra ny fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny fahaizan'ity kandida ity mitantana ny firenena tamin'izany taona izany no natonga ny mpamatsy vola tokeny Madagasikara ary nahafahan'ny firenena nandroso. Ka izany indrindra no naresy lahatra ireto ministra teo aloha ireto anohana sy ampandany ny kandida laharana 2020. Tsy vitan'izay fa dia manana fomba fiasa matotra ihany koa ny kandida Ravalomanana ary entitra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra entina mpandrosoana amin'ny firenena. Izay izay mijoro etona izay tsy iza fa misy ministra tamin'ny gouvernementa taloha ary misy koa mpiara-miasa akaiky tamin'ny président Ravalomanana ary eo koa izay tsy eto ny fotoan'izao fa miaraka amin'ray sy miaraka amin'ray fa tsy hafa no miaraka samihafa dia manao izao fanambarana ara-maso zao. Izahay via miaraka tanteraka amin'ny président Marc Ravalomanana ary manohana azy amin'ny fifidianana président de république izay ho atao amin'ny fahasivambifolo ity volana ity. Satria izahay dia resy lahatra fa ny programme ny président Ravalomanana candidat numéro 25 no any afaterahana anatin'ny 5 taona azahoana famatsiam-bola ampamatsy vola iraisam-pirenena ary anafaka Madagasikara amin'izao fahantrano mandritsikitsiko mahazo azao sy ampivoatra ny toe-karena lafy sosialy sy ny zavatra hafa. Ka noho izany dia manentana ny mpifidy zany zahay androtsaka ny vato ho an'ny candidat lalaka 2020. Araka izany dia manentana ny olo-pirenena ireto ministra ireto mba hifidy ny kandida laharana 2020. Ivadika lafomba vao hafa mihitsy isika tonga ilay fotoana izay nandrasan'ny maro an'ilay etsika lehibe karakarain'ny Oner TV sy ny On to Free dia ny Rainbow Zumba totsaina rampitso etsy amin'ny Petit Palais Mahamasina moa izy io etsika izay télé-réalité ihany koa karakarain'ny fahita lavitra anomezana fialamboly ho antsika rehetra amin'izao akatoko ny fetin'ny krismasy izao. Ity fanadidina ity no ampafantatra ny fiomanana sy ny fikarakarana ary indrindra ny zavatra mety andry atsika rampitso etsy Mahamasina. Andeha rahantsika izay fanadidina izay nofokariny Oner TV. Androany sisany andro farany zany hoe Georgie moins 1 zany amin'ity androany ity amin'ilay fotoana lehibe ny fanomezan'ny Oner TV miaraka aminareo zay pakafiny Zumba rehetra ety amin'ny Petit Palais Mahamasina ny misy anay amin'izao fotoana izao dia ireo anisan'ilay groupe nandray anjara tamin'ilay challenge na ihany koa ilay Corée tamin'ny iran'ny Dinaïs mitondra lohateny hoe Valera. Androany moa zany dia natsona avokoa ireo nandray anjara rehetra tao anatin'iny fifananana tamin'ny iran'ny Dinaïs iny ary manao regroupement androany miezaka mampiaraka an'ilay Soradi ao anatin'izay iran'ny Dinaïs izay. Tazantsika amin'izao ny fanomanana eto andeha tsika anantona ny rindra avy amin'ny One to Free zany amin'ity fanomanana androany ity. Rindra antany anao kely zay manao ny fanomanana amin'ny rapitso aloha. Fanomanana amin'ny rapitso efa tena vonona tanteraka efa vonona tanteraka araka izao hitanareo atao rinato zao zareo le challenger fa misy faraisana anjara zareo challenger rapitso amin'ny le live dia miaraka manao répétition aminay zareo. Manahoana ny fizarana ny loka izy amin'ny mpandresy efa ao arina ao zareo fa izahay ihany mahafantatra anazy hoe izy amin'ireo fa efa ao zareo efa ao. Zay tonga rapitso zany mahita izy. Zay tonga rapitso mahita izy amin'izao fanomanana ataonay miaraka amin'ny challenger zao dia le hira complet mihitsy no averina miaraka amin'izareo amin'izao fotoana izao. Ay. Manahoana ny mise au point précision miaraka amin'reto challenger reto sarotsarotra ihany sa mora mahihany zareo? Challenger atsika aloha zany mariana fa efa pandy efa zadrarada ahoany dia tsy sarotra ao anay no nampita
an'le passe ambiny tany amin'zareo koa tonga dia mitsikitsiky be dia na izay indray ara ampianariny zareo an'le fomba fihetsika sy ny tany mahay be daholo zareo ka. Fantaniko hoe inona ny tokony homaniny ireo zay hoavy rapidra zany tenisy rano inona daholo rano tenue de sport aloha mazava ho azy CRVD sy ny tariny ny 75 tonga voalohany dia sady omeny rano nomeny tampiko dia mbola tsy tarantsika ho an'izay mbola tsy manana billet na hoe rapidra mihitsy vao tapa-kevitra fa mbola misy dia manainga tsika hiarana lazy aminay alohan'ity fety mafatifaty be ty dia miaraka amin'reto antsotro ireto manentana anareo zay fa anome zavatra mafatifaty be anareo zay misy zavatra homaninay goavana be ao surprise aloha tsy hoe mitsara no mitantara toy izay hoe tantaraina hoe ohatraohatra an'izao miandry anareo zany zay rapitso. Makasiraka ny hoantofireo amin'ny androany fa dia nomana koa man zany izy ireo mba anisan'ny tena hoe manala azy androany satria mbola fanano izao ny zavatra hitantsika rampitso playlist sy ny sisa efa manao minisy ty mampilamilamy masaina sisa ny zareo satria efa hoe rapitso zany efa vita amin'ny fanomanana rehetra dia manala azy kely sisa zany no androany manalaza le fanomanana hatramin'izay le répétition dia androany dia jour de relax sisa dia manalaza ohatran'izao. Ia makasitraka ny zareo tsika nanaiky ny resaka tamintsika na dia mbola ao anatin'ny fanomanana sy mananala azy kely averiko indray zany azadino ny fotoanantsika rampitso amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora zany ao anatin'ny Rainbow Zumba. Tsy sarotra be ve fanomanana fanaovana fianarana an'ilay koreany tena izy? Non, mora kely. Mora kely? Tonga va daholo fa tsara be le kilalao dia mahazo cadeau. Ya, izy moa le anarana teo? Loane. Zay, merci Loane. Manana hafatra kely ve? Coucou mamie et Monica. Misaotra ny Loane kely tsika coucou mamie Monica tonga va ty mamie Monica rapitso. Ya. Titine et Karine. Tra firy andro ny anarana lisa vao nalefa tamin'ny FB? 30 minutes fotsiny angambany ka. Tonga va maro zany dia rapitso ny fotoana. Ponisy David. Tsotsotra jerena le izy dia rehefa nianarana dia azo lazaina hoe yo ihany taminay. Nanomana firy andro nareo zany zao dia tafavoaka tsara le Corée dia nalefa tamin'ny FB amin'izay? Roa. Nanomana roa andro? Ie, efa samy nanao tany an-trano ny aloha fa niarak'izay roa dia 5 ora nisy tsara. Le mety andresy ve zany nareo amin'le challenge? Raha amin'le vao deuxième aloha sarotra fa raha ohatra hoe mijery ny pôzy ny mahafinaritra ny originalité dia mety aresy an'izay. Ya. Nalaza aloha natao voalohany indrindra zany rehefa tonga any dia izay tia mandihy rehetra ena mbola tsy mahay be ary dia afaka miaraka aminay daholo dia tonga avy maro fa ilalaontsika. Mankasitraka ny groupe Ponisy David. Sociana ny artifi. Ya. Kiasy family dia misy any fia ao misy any Asalana ao misy any Brenda zay. Nanao ny fanomanana an'ilay Corée firy andro teo no fanomanana an'ilay Corée zay vao nalefa tamin'ny FB? Ohatrany ray volana satria somary atao précis tsara ny chorégraphie dia répétition foana zany dia tongava daholo zay mpankafy Zumba indrindra dia mpankafy scène estinaise dia tongava daholo fa tsara be io miaraka amin'ny coach rehetrarehetra tsy veran-jara zay tonga ao fa tongava daholo tompoko. Zay no azontsika nomena mahakasika an'izay vaovao sy fanomanana ny Rainbow Zumba tety amin'ny Petit Palais Mahamasina androan'izay rapitso fa 15 ny volana Desambra 24 Rainbow Zumba. Arakiny nahitantsika azy iny zany dia iroso ao anatin'ny etsika lehibe no ana RTV rampitso amin'ny 10 ora maraina Rainbow Zumba izay indrindra no ananatsika vahiny ao anatin'izao fampalalambavao zao vahiny sady tompotrany ihany moa izy ity no sarakotindrina miarabanao tonga eto amin'ny plateau-ny fampalalambavao atsika.
Ya miarabanao gasikara miaraba ny mpijery ny fahitalavitra ONRTV rehetra izay ny tenako moa zany amin'izao fotoana izao. Ianso sara kotonirina dia tompona andraikitra ny famokarana etanivy ny fahita lavitra anisan'ny vokatra vaovao sady mafana be hoentiny ONRTV amintsika ny Raimbo Zumba rapitso le fotoana Ianso aiza hoaiza aloha ny fiomanana amin'izao fotoana izao efa vonona ve tsika efa maromaro ihany fanadidina zay noentsika teto amin'ny fahitalavitra ONRTV zany afantariny hoe atraiza izay fiomanana atraiza izay fikarakarana zay manao ahoana inona ny zavatra tokony omena ho antsika mpakafy rehetrarehetra zany amin'izao fotoana izao dia hitantsika atao anatin'ireny no fa tena efa tena mipetrapetraka ny lamina rehetra ho amin'izay raha ampitso izay ary ho amin'ity androany ity dia ampahan'ireny noentintsika tamin'ny fahitalavitra teo hoe niomana ny reo mpandray anjara challenger ary indrindrandrindra lazaiko anareo fa ny eo amin'ny aseho sehatra ny estrade zany dia tena mbola tsy ampozina tsy ho ampozitsika fa ao anatin'ny jeu de lumière endrika tsara ny estrade amin'izao fotoana zao ary fandaminana vitsivitsitsika sisa no atao amin'izao tsika miteny ora miteny zao zany ao amin'ny petit palais Mahamasina midika izany fa isika sisa no endrasana amin'izay Raimbo Zumba rampitso izay sika sisa ny endrasana ny fantaniana ho an'ny be sy maro rampitso ve raha ohatra ka rampitso mihitsy le mpakafy vao tonga eny amin'ny petit palais Mahamasina dia mety mbola ahitana le tapakila ahafahana miditra ve eny Ianso hatreto aloha zany a dia hoy aho hoe azoko lazaina hoe mbola misy ny tapakila ny mahatonga amin'ny teny azoko lazaina zany a mbola misy azo raisinao zany fa vonjevonjena zany vonjevonjeo zany le izy a sady vonjevonjeo ny tapakila tongava ihany koa aloha tsika satria mba ahazo toerana alolo zany ho an'izay tonga aloha misy karazany roa moa zany le izy a ao ny toerany VIP dia